Inona ny mety hoe mahasamihafa ny relation gasy amin'ny relation miaraka amina karana zany? Oui, misy différence be satria raha comparena mihitsy zao ny relation entre gasy sy ny karana dia hita hoe ny lehilahy karana somary romantika kokoa sady intentionné. Fiarahamonina mitsara eny hoe maditra iny nanao an'izao iny fa nahazo karana ohatran'izay fa tsy miraharaha an'izany. Iny aloha somary nisy olana tamin'ny famille hoe naninona ny fombako ny natao fa tsy ny fombany. Zaho mahalala ny hoe inona no mety amin'ny fiainako inona no tsara amiko mety amiko dia izay no nataoko. Namaste! Namaste! Efa kopikopy indray nareo hoe ohatrohatry ny ahoana ny endriky ny interview antsika androany mandray vehivavy mahafinaritra be antsika androany tsy haiko hoe hitakitanareo hoe mitovitovy amin'ny karana izy fa avelako izy no hiteny mombamomba anazy dia miarahaba ny Shruti Pretty tonga sy miarahaba anao dia miarahaba amin'ny mpanaraka rehetra ihany koa. Shruti Pretty ny anarako izay no ahafantaranareo anahy ao amin'ny TikTok sy ny Facebook. Vao maheno hoe Shruti Pretty dia tena hoe anarana karana tsy gasy mihitsy aloha zany tena anaranao ve zay sa iza no tena anaranao gasy? Tsy anarako izay fa anaran'ny zanako fa nampitondraiko an'izay fotsiny anarako amin'ny réseaux sociaux fa ny tena anarako dia Kanto. Tena anarana gasy. Ianao ve mety izy? Satria raha vao mijery anao zao dia misy endrika karana be mihitsy. Non, tsy mety izy gasy 100% manjakandrina. Tamin'ny mbola kely ve ianao nisy fotoana hoe za rehefa lehibe hanambady karana eo ihany koa hoe tia mijerijery ireny film karana ireny ve tamin'ny mbola kely? Oui, mpanaraka ireny série karana ireny aloha za tamin'ny mbola kely fa ilay hoe nieritreritra ny hanambady karana tsy nieritreritra an'izay mihitsy za fa tamin'ny mbola kely any am-piangonana misy fety atao na any am-pianarana dia ny rôle azoko dia manao fombafomba karana fitapiko karana ireny foana dia efa hatramin'ny mbola kely moa zany ty fa zao zany moa nahazo. Araka ny efa nolazainay teo moa zany dia hoe hitantara izy ny fiainany mahakasika ny hoe ohatry ny ahoana izany hoe fiainan'ny vehivavy gasy manambady karana izay mba tantarao anay ny fomba nifankafantaranareo firy taona izay nareo niaraka? Ny fankahitanay aloha dia niasa za nanao caissière vendeuse tamin'ny tsena teny Tsaralalàna teny dia tao amin'ny tsena io tonga izy tsena tao aminay dia nanomboka makamaka renseignement moramora moa izy zany tamin'izay dia nitady anahy sur Facebook dia tao Facebook izay no niresaka bebe kokoa dia nifanao fotoana dia nanomboka teo zany firahanay. Firy taona izay nareo niaraka? Nirahanay zao 6 taona andray 6 taona amin'ity taona ity. Ianao ve zany mahay miteny karana amin'izao? Mahay fa kelikely. Nanahoana ny tena hoe fomba nahaizanao an'ilay teny karana? Mifanerasera amin'ny zareo alohany amin'ny famille indrindra dia izy koa ao an-trano miezaka miteny karana ampianaritra ny zanakay dia amin'izao zany izay telo mianaka no miara-mianatra. Nanahoana ny réaction an'ny famille anao? Famille gasy moa zany dia nanahoana ihany koa ny réaction an'ny avy any aminazy zany hoe gasy ny vadinao? Raha ny amin'ny famille-ako alohany somary hoe nisy ihany ny hoe matahotahotra amin'ny famille-ako hoe manao ahoana izany hainao ve izany ny fomban'izany rehetrarehetra ohatran'izay fa raha ny amin'ny famille-any nisy ihany koa ny ohatran'izay amin'ilay culture tsy nitovy dia eo no mampisy olana kely foana entre an'ilay famille. Inona ny mety hoe mahasamihafa ny relation gasy amin'ny relation miaraka amina karana zany?
Oui, misy différence be satria raha comparena mihitsy zao ny relation entre gasy sy ny karana dia hita hoe ny lehilahy karana somary romantika kokoa sady intentionné. Raha ohatra ny anay zao dia ny anay izay vady aman-janany no priorité kokoa aminazy. Mety hoe misy izay ihany koa ny gasy fa tsapako lohany raha amin'ilay hoe relation avant anty karana ity. Hita amin'le film karana ireny kosa hita izay lazavainao izay zao tena hita soratra amin'le film karana ireny rehefa mijery nareo hoe tena romantika ny lehilahy karana dia hitantsika amin'ireny film karana ireny moa zany. Ahoana ny hevitra mahakasika an'ilay hoe ny vehivavy gasy manambady vazaha, makorela sy ny ohatr'izay. Sendwave dia application anankiray ahafahana mandeva vola avy any ivelany mankaty Madagasikara. Raha amin'ireto firenena ireto ianao: Canada, Italie, Espagne, France, Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis na Irlande, aza dino mampiasa ny code promo Curly Tips dia mahazo 20 € de bonus be izao ianao au premier envoi. Oui, be dia be mihitsy ny olona mieritreritra an'izany. Iny moa zany miankina amin'ny fijery moa ny antsika koa ohatrany efa izay hoe rehefa vahiny miaraka amin'ny malagasy dia azo avy amin'izay zavatra ilay vady zany fa tsy tokony terena be ohatr'izay zany ilay izy rehefa manambady vahiny dia manao an'izay azy izay fa alalahana tsara ny fomba fisainana. Be dia be ny toerana afaka ahitana vady vahiny fa tsy voatery amin'izay azy izay ihany koa. Nanahoana ny fijery ny fiarahamonina anareo taminareo vao nanomboka niaraka? Oui, ny fiarahamonina mitsara eny maditra iny nanao an'izao iny fa nahazo karana ohatran'izay fa tsy mirahahany tsara. Karaha vao rarahina koa dia manjary lasa misy mety hisy impact eo aminareo koa raha ohatra hoe hiaino ny vavan'olona gasy moa izay mihitsy man'ny na moa zany manavanana ny gasy hoe miteny foana na tsara na ratsy natao fa Oui, ny porofonay teny amin'ny fiarahamonina ihany satria ny olona zao tamin'izany manao hoe lalaoviny karana fotsiny iny tsy hanambady an'iny izany ny karana ohatran'izany fa rehefa nandeha ny fotoana dia ny porofonay teny hoe non relation matotra ny anay tsisy resaka hoe kilalao na ohatr'izany. Sady efa porofo izany efa misy zaza roa any. Yes, somary hidirantsika indray ny resaka kolontsaina hoe inona ny kolontsaina karana izay mety nanahirana anao nanaraka azy? Raha ny resaka kolontsaina alohany tsy dia nisy hoe nanahirana anahy fa teo amin'ny religion zay ny somary izay moa samy hafa finoana ao an-tokantrano izy hindu za kristianina dia teo ny somary nanahirana nefa izay moa zany mifampiresaka dia samy mitazona ny finoany ihany fa rehefa misy événement na fety amin'ny ankilany dia samy mankalazy izay ny anahy zao misy fety krismasy tsika dia manao koa izy misy fety Diwali any aminazy dia manao koa zany hoe samy mitazona ny azy fa samy mifanaja tsara fotsiny. Zany hoe ny relationareo zany tsy ny basé teo amin'ilay hoe rehefa vehivavy dia manaraka lehilahy? Tamin'ny voalohany mihitsy izay dia efa nanontaniako anazy mbola tsy lasa lavitra ny relation anay dia hoe rehefa hivady tsika dia ahoana resaka finoana satria za kristianina natezana anahy nefa amin'ny fomba anay gasy izay vehivavy mila manaraka karana dia tsy maintsy ve za manaraka anao dia izy moa nanome choix hoe ianao ihany izay mampety anao fa tsy naniery izy na hoe mila miova amin'ny finoany. Hono ny karana ve lava volo daholo ohatra mbola tsy nahita mihitsy hoe vehivavy moa zany mbola tsy nahita mihitsy hoe karana fohy volo? Ohatrany lava volo daholo no presque hita fa misy ihany ny fohy volo. Ina indray dikan'le ina moa ty anarany sary izay ve ny fiantso anazy le lamba ohatran'ny sale sary dia le kavina sy bracelet be dia be dia ino ty le eto bindi. Ny sary aloha dia fitafiny zareo fitafy izay zany hoe fitafy karana ohatran'ilay hoe fitafy gazintsika taloha reny ihany
de ny bracelet miankina am'le bracelet izy misy izao a le rouge be iny a be ina moa zany décoration be iny a iny izy zao a presque anaovan'ny olona rehefa ho atao mariage de ny couleur andray moa izy miankina ohatra hoe za zao manao an'izao couleur zao a de manao be de be amin'iny a zany hoe lamaody de ny kavina koa moa zany lamaody de ny bindi indray a talolo no tena nanan-danja be ny bindi zany hoe ny signification be ny bindi fa am'izao koa efa mivoatra koa le kolontsaina de tsy de tena hoe misy signification fa ny rouge izy a no femme mariée a de ny noir izy a tena mety hoe anjaza zany hoe pour mauvaise heure zany ny endri-zareo reny de ny couleur moa izy lamaody fa am'izao efa tsy nisy an'izay tsony hoe tena nitazona be an'izay fa libre be koa hoe za zao mariée nefa ny manao bindi transparent argenté kely io zavatra rehetra zao moa zany de hitako tany anatin'ireny film karana reny daholo de zay no antony nametrahako an'izay fantany izay hoe misy dikany manokana mihitsy ve de ina ihany koa dika le ohatrany ohatrany makany amin'ny tongotra de kasika tongotra ie respect reny zany hoe ianao ohatrany hoe za zao vinanto a de raha mahita ny belle famille koa belle mère beau-père ohatran'izany a de mila manao an'ireny fa raha ohatran'ahy aloha zao de za zao tsy manao an'ireny nena namasy tetsotra ohatran'izay fotsiny ny ataoko antaniko daholo aloha zay tonga atao tsy haiko ary le manao ohatra zao tsy haiko tsara le izy ohatran'izao a hoe tsara karazana fihetsika ny endri-zareo a manambara zavatra be de be ary le mikitika sofina ty sorry azafady fialana tsiny zany tena koa moa za ty mantsy tena mpijery film karana ry Pragia ry Vaidehiry zao tsy mijery fa be fihetsika tsehana be misy hira manokana ve hira karana tena tianao oui misy hira anankiray zay aloha no tena tiako satria zay ny fihirahiran'ny vadiko anahy foana taloha Tom Hero zay no hira fataony rehefa mihetsiketsika ny inspiration raha sasy antsika mandihy karana izy rehefa aveo de hitanareo mba aseho anay hoe ohatr'izao zay rehefa mandeha tsy mahay mihira mba aseho kely fotsiny tsy mahay zany raha matao fa rehefa fotoana inonareo no hoe makany Inde de rehefa inonareo no eto an-toerana ny anay moa zany tsisy hoe fotoana inona fa ny anay ny asa eto an-toerana daholo fa ny famille ihany hoe any Inde ny ankavitsiana de rehefa ohatra hoe misy vacances amin'ny mpianatra de mba mitsidika famille any ihany zay fa hatreto aloha zao mbola vao indray mandeha ihany zay ny tany iza koa nandritra zay 7 taona zay saika adiniko hoe inona ny foto-tsakafonareo ny foto-tsakafony karana foto-tsakafonay aloha zay koa mihinam-bary fa somary hoe any amin'ny chapati pakopako any zay no somary hoe mihinana kokoa noho ny vary zany de ny sakafo épicé foana nanao indray ny mariagenareo ohatra le hitanay amin'ny film karana reny ihany ve zay aloha mbola tsy natao an'ireny tsy natao mariage gasy zay tsy natao mariage ny fomba ny zareo fa soratra sy vodiondry ihany no mbola vita fa manam-pikasana ihany zay hoe tsy haiko rehefa tonga amin'ny fotoana de manao ihany de eo amin'izay indrindra hoe nanahoana ny réaction an'ny famille an'ilay lehilahy zany rehefa nanao choix ianao hoe aleo atao ina moa zany fanambadiana manaraka ny fomba gasy iny aloha ny somary nisy olana tamin'ny famille hoe naninona ny fombako no natao fa tsy ny fombany fa indray vadiko tsy nanisy olana tamin'ilay izy de nataonay ihany
Fa mino fa mety anapikasana ihany ve anarina any sa hoe Oui, zay ny tena marina efa nikarakara fa teo am-pikarakarana moa zay nandritra an'izay no maty tampoka ny dadako dia niembotra hoe tsy nazoto indray fa tsy ho hitan'ny dada le izy tsisy mitantana ohatran'izay fa oui mbola manana fikasana mety miandry an'izy roa vavy kely le bebe misy fotoana koa zavatra zay mihitsy. Anisan'ny manitikitika anahy ihany koa zaho hoe nanahoana ny fomba fifandraisan'ny famian'ny ny andany sy ny ankilany zany na ny any ivelany na ny eto an-toerana. Ny famianay alohany rehefa tsy mihaona zany hoe tsisy fifandraisana mahitsiny satria na langue ary tsy mifandray dia zany hoe raha misy ny ohatra hoe programme ao aminay mivady zany ka hoe tafiona ireo dia amin'izay vao misy fifandraisana fa ankoatran'izay tsy mifandray mihitsiny ireo tsisy communication tsisy na ny langue tsinona tsy mifanaraka mihitsy ka izay mihitsy hoe ny famianao zao tena miteny gasy daholo dia tsy mifandray amin'le langue ny zareo avy any dia somary sarotsarotra na dia ohatra hoe ahoana zany rehefa amin'ny appel vidéo zay efa mianaka ihany aloha zao no mifandray amin'ny famille ihany fa raha hoe famille-ako avy aty amin'ny côté-ako tsisy fifaneraserana mihitsy amin'ny famille any avany satria na ny langue nina tsy mifanaraka dia ianao ve tanam-piandohana tsy natahotra hoe manambady lehilahy-karana satria malaza be hoe ny lehilahy-karana somary maherihery setra. Oui, misy ihany matahotra ka na lehilahy gasy ary hamonina raha na tsy maintsy matahotra ihany amin'ny voaloha hoe manao ahoana ty olo ty, matotra ve ty olo ty sa tena vonona ohatran'izay fa rehefa nandeha ny relation miaraka zay moa le hoe fizahan-toetra dia niaraka elaela dia mipoitra eny ny toetra dia tsy nisy olana fa amin'ny voalohany oui matahotra ianao hoe manao ahoana ty olo ty tsy mitovy finoana tsy mitovy fomba tsy mitovy zay zao tena hoe samy hafa be fa ao an-tokantrano nefa ny anay tsy tany fifahasamihafana aminay anefa eo amin'izay mihitsy hoe azon'ny fantarina ve hoe firy taona eo ny elanelanareo? 19 taona ny elanelanay. 19 taona nefa araka ny teneninao teo hoe ao an-tokantrano tena mety tsy hita taratra izay fa tena mitovy tsara ny filinina. Oui, izy aloha tena investive zany hoe izy indray manaraka be filinako zay ngamba malaza azy kokoa izy tsy manao an'le hoe fa le bebe dia ianao mila matotra ianao mila an'izao tsy manao an'izay izy fa izy mihitsy no miditra amin'ny filinako zany hoe zavatra tiako dia miara manohana na amin'le izy profon'izay midirina reo any amin'ny compte TikTok dia hitanareo daholo ny adalan'izy mivady reto misy an'izany hoe manao trend ny kalaga tena mereny mihitsy ny andraindray mba hitanareo fa tena mahafinaritra be le cohésion entre nareo mahita an'ireto akanjonao reto zao ianao ve mivarotra an'ireny mihitsy ny oui mivarotra fa za moa zany tsy tena hoe reto no ataoko fa le zay nandeha kely tany iny dia nitondra zany hoe mba tiako le izy dia nefa konkoa za koa te hanana an'le izy dia nividy ho anahy ihany dia mivarobarotra kely vitsivitsy ihany aho fa ny tena ataoko dia zay mivarotra tricycle sy moto. Raha ohatra hoe misy olona te hanjifa ve tsy te hifanerasera aminareo manokana misy ve ny laharana afaka omena sa hoe miditra ny amin'ny pejy izy? Oui, raha ny momba ny akanjo alohany dia za manao live foana sur TikTok dia raha momba n'ilay tricycle sy ny moto indray dia ny showroom anay eo Sonerana eo amin'ny Ariparaka eo mihitsiny. Sao dia misy hafatra tianao ampita amin'ny mpijery na ihany koa ny mpanaraka anao amin'ny TikTok ho anareo le manana relation ohatranahy zany hoe gasy manana relation miaraka amin'ny vahiny ny fiarahamonina tsy maintsy mitsara eny foana amin'ny teny le hoe ny varo-tena sanatria matona azo
vahiny ny alony tsy ny hain-teny fiarahamonina mihitsiny fa zaho mahalala ny hoe inona no mety amin'ny fiainako inona no tsara amiko mety amiko dia izay no nataoko fa raha ny teny fiarahamonina no henotsika dia tsy mandroso eo mihitsy tsika fa lasa matahotra vavan'ny olona matahotra ny tsarain'ny olona ny olona tsy maintsy mitsara foana na inona no ataonao. Izay zany ny hafatra avy any amin'ny Shruti Preti dia izay ihany koa mamarana ny resadresaka niarana taminazy teto mankasitraka anareo ihany koa nanatraka ny video hatramin'ny farany anisan'ny fombafomba izay tsy izay maharatsy azy eto dia hisaotra indray aho an'ny mpampiakanjo i Ova Dressing dia averiko foana hoe rehefa misy akanjo anaovako eto tianareo dia afaka mipasser commande anareo mijerijery sary ao amin'ny page ao efa io page io dia miditra fotsiny nareo dia misy mamala anareo foana ao. Zay ary fa babay daholo. Bye.